daroka mafy teo amin'ny lohany sy ny lamosiny ary ratra maromaro no nahazo itsy lehilahy iray rehefa monjy fodiana izy ny aliny alatsinainy teo tao amin'ny campus ny Ambondrona. Lasan'ireo olona namono azy ihany koa ny firavaka volafotsy sy ny finday raha nambaran'ireo fianakaviana. Zay zany dia manana fianakaviana maratra mafy ary dia tena mampalahelo mihitsy ny zavatra ataony mpianatra ao amin'ny cure. Tsy akanavaka fa tonga dia ataoko hoe mpianatra fa zay mahatsapa tena namono azy zany dia oka mba hibaboka aty aminay fianakaviana izy satria ilay zavatra nataony niala tany bazary kely io fianakaviana io. Rehefa niala tany izy dia nanao hitsin-dalana andeha hody any tsara rano ambony. Kanjy izy nahazo ny campus rehefa tafiditra tao tonga dia mivonovonono zareo. Tsy vita ny vonoana fa nalaina ny gourmety volafotsy sy ny telefônina. Dikan'izay zany amiko angalatra mihitsy ny tena ataony zareo taminazy. Dia boaka eo velesindreo ny lohany vaky, maso bongony ilany tsy mahita. Ny amin'ny lamosiny ao misy firameso fa tsy naranitra le meso fa le vatan'le meso no nakapoka ny mafy be. Dia ny vatan-tenany nandalovany amin'ny briquet durant courant. Zany ny zavatra nahazo an'ilay fianakaviana tao. Ka izahay re tompoko dia miangavy anareo manam-pahefana mba hijery akaiky an'izao zavatra mahazo ataon'ny mpianatra satria rehefa mandeha ilay zavatra tonga dia mpianatra ny cure. Mampalahelo zany hianatra ny andefasan'ny ray aman-dreny an zareo nefa von'olona andreo hita. Tsy olon-dratsy tsy nahitana fitaovam-piadiana akory teny amin'ny havanay nefa dia izao nanaovana bibiana izao ho hiatrany ny fianakaviany izay vao tokony manodidina ny tamin'ny 7 ora ka hatramin'ny 9 ora alina teo no nisehon'ny zavaniseho. Tena mampalahelo raha ohatra ka nandefasan'ny ray aman-dreninareo anareo ro mpianatra ny cure reo nandafo vosy nandafo tanimbary andeha hanatafitanareo amin'ny fahalalana sy fahaizana mba ho reharehan'ny ray aman-dreninareo fa tsy andeha mon'olona. Ary raha ohatra ka mpangalatra io zandriko io niditra taminareo tao izy moa enti-ponina amin'ny Majunga tsy malala ditranareo mpianatra ny cure ao Ambondrona. Tsy nambelanareo miboaka velona tao io fa contraire telefônina anazy nangalarinareo, gourmety volafotsy tamin'ny tanany nangalarinareo. Zay efa andesinareo fa hitanareo tsy aritranareo taminazy zay mahasoavanareo eto ambonin'ny tany fa tsika sambo tsaraina. Koa miangavy anareo président cure ao Ambondrona indrindra ko mpitondra fanjakana isan-tokony eto amin'ny faritra ny Boeny fa malaza ratsy ny mpianatra ny cure ny Majunga. Salany tsy zaza miaina amin'ny hoe anjery manontolo. Aiza jerinareo manontolo matoa tafita amin'ny anjery manontolo zany efa lavitra dinganareo ka okanareo mba isaina sy andinika. Mbola manaraka fitsabony any amin'ny hôpitaly be Androva moa ity lehilahy ity amin'izao fotoana izao.